Miaraba tsika rehetra ny tokantrano revana zay manaraka nyity fanjarana impanahy ity zay renesinao eto isan'andro mba hanomezana anao torolalana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity zay ho zaraiko aminao eto isan'andro. Ifandraisaka taminao teto mikasika an'ilay taridalana ny amin'ny fahalehibiazana ara-panahy. Mbola ho tohizako kely androany mba hatonga anao tena hivelatra tsara satria ny fahalehibiazana ara-panahy avana tsy azo fotsiny. Fanambarako taminao teto le zavatra voalohany, le dingana voalohany dia ny famakianao tenin'Andriamanitra. Raha somary mampatsiahanao kely le fampianarana nataon'ny Paoly an'i Timoty voalohany toko 5:12 hoe tandremo ny famaky teny. Fa androany indray iresaka aminao ny amin'izany atao hoe fiainona mazava-dehibe ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Misy teny any amin'ny Romanina toko 10:17 manao hoe raha te hitombo amin'ny finoana ny olona dia ilain'ny olona no miaino tenin'Andriamanitra. Ny finoana ozy dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ataony ahoana nefa no henono azy fa tsy maintsy miaino toriteny ianao. Raha patsiaro kely ianao ny mazava-dehibe nyity atao hoe fiainona tenin'Andriamanitra ity ka takanao mbajerevy kely nge Jesosy mihitsy nanome an'ireto naveriny impito tamin'ireo karazam-piangonana 7 tany amin'ny bokin'ny Apokalipsy, fiangonana 7 tany izy minora hoe zay manatsofinao izy iaino. Hitanao ny mazava-dehibe an'izany hoe fiainona tenin'Andriamanitra, Andriamanitra miteny an'io. Aza mieritreritra mihitsy ianao hitombo amin'izany finoana izany raha tsy mibetsaka ny tenin'Andriamanitra milatsaka ao anatinao. Misy teny any amin'ny Jakoba toko 1 manao hoe maladio izy miaino ary malaika hiteny. Maninona Andriamanitra manome an'izany torolalana izany ravana? Tsotra ny valiny araka nambarako teo lalana anankiray azahoan'ny olona mitombo amin'izany atao hoe finoana, ny fandrenesana matetika ity tenin'Andriamanitra ity. Rononom-panahy zao resahako anao zao, tsy mbola miresaka vetikanina aminao fa mbola ronono aloha. Manany ianao fahazarana. Toroko anao ny tena fahaizan'ny fanaratsy. Mahatonga ny olona tena tsy manam-pinoana mihitsy. Miteny fotsiny izy hoe manam-pinoana fa tsy misy ao anatin'io satria nahoana? Be dia be ny feo tonga ao anatin'ny sofin'ny olona ivelan'ny tenin'Andriamanitra ka dia tsy mahagaga raha ohatra ka tena tsisy aina mihitsy izy eo amin'izany atao hoe fandraisana n'ity tenin'Andriamanitra ity. Tenin'Andriamanitra ity nge ry havana tsy azo raisina amin'ny sainy. So no mieritreritra ka hoe nianatra na vita 20 taona tamin'ny fianarana. Ity tenin'Andriamanitra ity voalazan'ny soratra masina ry havana fa finoana no andraisana ao an'ity. Fanomezana maimaim-pona io. Zay ny voalazan'ny Efesiana toko 2:15 maimaim-pona. Fa androany ianao mampahery anao mba hitarika anao anana fahazarana miaino tenin'Andriamanitra. Manaiky aloha fa amin'ny voalohany angamba mety tsy dia mbola manana an'ireo karazana hoe entina mamantatra ianao ireo karazana toriteny be dehibe, fa torolalana tsotra fotsiny aloha androany satria rononom-panahy mbola tezaina aminao eto meteza miaino aloha. Inoko maromarina fa raha manana izay fahasotoana izay ianao hosokafan'Andriamanitra eny an-dalana eny ihany ny sainao mba tena hahita ny fahamarinana betsaka ato anatiny ity atao hoe soratra masina ity. Izay indray ny rononom-panahy androany sady aim-panahy omen'ny tompo anao anananao tanjaka. Averiko indray mandeha fa ny tanjona kendren'Andriamanitra dia izao mba tonga anao lehilahy lehibe, tonga anao vehivavy lehibe eo amin'izany atao hoe ara-panahy zany. Orenao matetika eto izay ry havana ary mbola hiampy
fa tiako fotsiny ianao mbanana finiavana ary tsara fa mbola ao anatin'le fitaizam-panahtsika zao ao anatin'le atao hoe rononom-panahy mba hatonga anao atanjaka hatonga anao lehilahy lehibe. Zay ny ampanahandroany fa dia mirarisoanao aho tain'Andriamanitra ianao. Amen.